Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony finoantsika sy mpanefazy ry namana malala ray fanantenana malala izay manaraka an'izao fandarana mamitsika izao fifaliana ny miaraka amintsika amin'ny ity sabata hariva ity ary inona fa ny fandarana rehetra izay atao dia hitondra fifaliana, hitondra hery, hitondra famelombelomana, hitondra aina vao, hitondra fanantenana ary famonjena ho antsika tsirairay avy. Noho ny fandarana isika dia omentsika tombony manokana ny ankizy. Mahita anareo indray rakizy andeha ary sika hanomboka an'izao fotoana izao amin'ny alalan'ilay hira efa mahazatra antsika tadito ve le hira ora mamy andao hiaraka hira re isa roa telo. Gai
mahafinaritra mandrakariva mihira ninira vavaka iny e. Andeha mitsy ary sika hivavaka e. Akombona tsara ny tanana hivavaka tsika izao. Andriamanitro misaotra noho izao fotoana izao. Hiteny aminay ianao, hizara fifaliana aminay. Manaiky izahay Andriamanitro, mitenena aminay ankizy kely fa hiaino anao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mahafinaritra mandrakariva ny miaino an' Jesosy, ny miresaka amin'i Jesosy, ary izay indrindra no andeha ho arahantsika sy ho resahantsika amin'ity anio ity. Sao rakizy nareo aloha ve mba miaino tsara sy makatoa e? Sa rehefa miteny dada sy neny dia hoe misy miaino? Tena miaino tsara ve? Ary arahana ve ilay zavatra teneny dada sy neny? Andeha ho asiantsika lohateny ity resaka androany ity hoe mpiaino mpakatoa. Mpiaino mpakatoa. Fantatritsika ve izany? Andeha nge amaky baiboly aloha tsika e. Vakitsika aloha ao amin'ny Jakoba toko voalohany 2:20. Manana baiboly daholo Jakoba toko voalohany 2:20. Zao vaky ny teny. Fa aoka ho mpakatoa ny teny ianareo, faza-piaino fotsiny ihany, ka mamitaka ny tenanareo. Ay moa zany ka ny tenin'Andriamanitra mihitsy no niteny tamintsika hoe mpakatoa rehefa miaino ny teniny. Misy tantara mihitsy ao amin'ny baiboly manambara an'izany tantarana mpanjaka anankiray sy ny zanany, ary ilay zanany dia mpiaino mpakatoa. Andeha nge ho arahantsika aloha ilay tantara e. Efa ela izay dia nisy mpanjaka lehibe, mpanjakan'Israely iray, Davida no anarany. Ny mpanjaka Davida dia tena tian'Andriamanitra tamin'ny fony tokoa ary Jehovah mihitsy anie no nifidy azy ho mpanjaka hanjaka amin'ny olony. I Davida koa dia nanana zanakalahy maro. Ny iray tamin'ireo zanany lahy ireo dia Solomona. Tian'Andriamanitra tokoa izy sady tiany Davida. Ary izay indrindra no nahatonga ny Davida nampianatra tsara ny Solomona ny momba an'Andriamanitra mandrakariva. Nampianariny azy fa Andriamanitra dia lehibe sady be fitiavana. Tsapany Solomona fa raha te ho mpanjaka lehibe izy any aorianany dia mila manaraka tsara sy makatoa izay rehetra nambaran'i Davida rainy azy. Izao ny torolalana nomeny Davida ny Solomona. Mianara hitondra tena tsara sy mahitsy aoka ny fahalalana no hanampy anao, ka tsy ao toy ny harena sarobidy ny fahendrena fa hiaro anao tsy hanao ratsy zany. Aoka ho mahatoky sy marina ianao, tandremo ny didy manao vasoa. Izany ny lalana hitondra anao ho amin'ny fahasambarana. Indray andro dia fantatry Davida fa efa ho faty izy, dia niantso an'i Solomona izy mba homeny toromarika farany. Ry zanako izy, efa andao ity tany ity aho, mahereza ary makatoava an'Andriamanitra. Raha manaraka izay lazainy ianao dia ho lavorary izay ataonao. Dia lasa i Solomona nitaingina ny apondrany Davida rainy nakany amin'ny mpisorona be, ary io kosa nanositra azy ho mpanjaka. Fantatry ny olona rehetra ary izao fa mpanjaka indray i Solomona, mpanjaka ny Israely vaovao. Indray alina dia niseho tamin'i Solomona tamin'ny alalan'ny lofy Andriamanitra. Hoy izy hoe, ry Solomona, angatao amiko izay tianao sy irianao fa omeko anao izany. Satria moa izy nitandrina sy niaino tsara izay nolazainy tatany
dia fahendrena no nangatahany Solomonina tamin'Andriamanitra, ary koa fahafahana manavaka tsara ny ratsy sy ny tsara. Nahafaly an'Andriamanitra tokoa izay nangatahany. Izany hoe tsy nangataka tamiko fahaela velona na arena be ianao fa fahendrena hoy Jehovah, dia fahendrena ahafahanao mitsara ny oloko amin'ny fahamarinana, dia omeko anao tokoa izay angatahanao, fa omeko arena sy voninahitra ary fahaela velona koa. Nahatsiaro sambatra ery Solomonina satria ny anarany sy narahany izay tena zava-dehibe sy lahara-pahamehana tamin'ny fiainona tsara izay rehetra nambarany dadany. Ny fahendren'i Solomonina dia nahatonga azy ho mpanjaka tena lehibe tokoa sady nohajain'ny olona. Veraka izy ny tian'ny tantara iny ambara, tantara ny Baiboly ange iny. Hitantsika fa rehefa niainy tsara i Solomonina, nanaraka ny torolalany dada Davidy io, dia nahazo tombony be da be izy, ary indrindrindrindra Andriamanitra dia tena makasitraka an'ireny mpiaino mpakatoa ireny, dia omeny tombontsoa be da be, omeny zavatra be da be, ary izay ilayntsika indrindra ny fahendrena, ny fahaizana sy ny zavatra hafa dia omen'Andriamanitra antsika izany. Tsara tokoa anie izany mpiaino mpakatoa izany. Iza aminareo ara mba te ho mpiaino mpakatoa? Alohan'ny hananganantsika tanana dia andeha maka Baiboly indray mandeha isika ao amin'ny ohabolana, satria mbola manamafy ny tenin'Andriamanitra fa tsara ny miaino sy ny makatoa. Ohabolana toko 4 andininy 20. Ohabolana toko 4 andininy 20. Anaka hoy izy: tandremo ny teniko, atongilano ny sofinao, iaino ny filazako. Tandremo ny teniko dia atongilano ny sofinao, iaino ny filazako. Dia mbola hijery anankiray indray isika. Ohabolana toko 7 andininy 1. Tadidio tsara reny toko sy andininy ireny. Ohabolana toko 7 andininy 1. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra: anaka, tandremo ny teniko, ary raketo ao aminao ny didiko. Anaka, tandremo ny teniko, ary raketo ao aminao ny didiko. Izary isika rakizy no mba te ho mpiaino mpakatoa, hitandrina tsara ny didin'Andriamanitra, iaino tsara izay lazain'Andriamanitra, ary tsy izay lazain'Andriamanitra rery fa izay teneniny dada sy neny, enona tsara dia tanterahana. Atsanganao amin'izay le tanana hoe ataovy ohatran' izao. Mahafinaritra, andeha hoentintsika mivavaka izany. Andaontsika hiary hivavaka rakizy, akombona indray aran'ny tanany. Andriamanitra, misaotra anao izahay no ny teninao. Nampianatra anay ianao fa rehefa omenao teny izahay dia tokony hakatoa ihany koa, ka sady mpiaino no mpakatoa. Tehiriza ao am-ponay izany, ary nanapa-kevitra izahay androany fa ho mpiaino mpakatoa. Ampio izahay mba anatanteraka izany eo amin'ny fiainanay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay indray ary rakiziny amin'iny ary arao tsara ny zavatra lazain'ny tenin'Andriamanitra dia izao. Anao zavatra indray tsika rehefa avy eo. Asa tanana toy mazatra izay mampiseho ny zavaboarin'Andriamanitra. Zao atao anatin'ny zavaboary tsika. Tsisy biby eo fa anamboatra biby anankiray tsika.
izay afaka miriry ao anatin'izao zavaboary mahafinaritra izao. De manomana ary a taratasy fotsy anankiray, feutre mainty anankiray, de taratasy mavokely kelikely fotsiny a, mavokely rose zany, de mavomavo kely fotsiny a, de ety a, de lakôly. Zay no mantsika. Averiko indray mandeha. Taratasy fotsy anankiray, feutre mainty anankiray, na loko mainty tsy maninona e. Taratasy mavokely kelikely fotsiny ihany, taratasy mavomavo na loko hafa koa e, tsy maninona, kelikely fotsiny ihany. Ety lakôly. De homantsika zay a, fa zao andeha anaraka fandaran'ny tanora aloha tsika. De ao aorianan'izay a, efa vonona avokoa, de hiaraka hanamboatra zavaboary anankiray an'Andriamanitra isika, iriary ao anatin'ity sahatsika ity. Zay a, rehefa aveo indray a, miontsika rehefa aveo a, lasa alona. mizotra amin'ny fombiazana izay indray ny zanam-pandarana manaraka izay atolotranao eto a fifaliana lehibe ho anay indray ny tafaraka aminao naiza toerana ampandrosoanao izany fandarana izany ary isaorana ireo tamberi-kavatra be dia be efa nalefanareo ny amin'ny fankasitrahanareo ny fandarana roa amin'ity anio ity hihoatra lavitra an'izay satria resaka manodidina ny hoe génération 2000 isika inona ny azo resahana inona ny azo lazaina tsy ampiandrelanao zay fa aorianan'ity faingo ity nefa samby maka toerana fa hitra ohatrany avy hatrany ao anatin'izay loha hevitra izay isika.
eny ary de tafaverina indray ato anatin'izao fanentanana izao isika raha génération 2000 andresahana de lina ny rehetrarehetra hoe inona ny azo iadin-kevitra ifanakalozan-kevitra ny amin'izany tsy ampiandre ilay izahay satria ny fotoanantsika ihany koa manapetra tsy hoe la faly mandray anareo efatra menada zahay faly miarabantsika rehetra satria efa ny aminao ihany ny micro de tsara raha ohatra ka hoe atolotra ianareo efatra menada tonga eto amin'ny anio atao amin'ny akavanako misy ny tatamo Gaël Odilon afana raha ny fahitako an'izao loha hevitra izao ianao atokantrano ihany koa afaka mandray anjara ho amin'ny anio iresaka ny génération 2000 sika ny fanontaniana voalohany de hoe maditra hono ataoko anaty farangisosina zany génération 2000 zany iza no hiteny voalohany Gaël betsaka na ame fitenenana raha miresaka ny hoe ditra izany isika de ny hevitra ambadika izany de ny fanabeazana aloha zany voalohany indrindra ny ray aman-dreny tena fototra iaingany zany hoe zanaka izany génération 2000 zany miankina be dia be amin'ny fanabeazany ray aman-dreny no ahitana hoe maditra vely ankizy aty aoriana sa hiendry ihany zany izy ireo de amin'ny akapobeany aloha zany de azo lazaina hoe maditra ny akamaroany zany Gaël ve génération 2000 tsy génération 2000 zany hoe nitsy génération 2000 milaza fa maditra ny génération 2000 manaona ny fahitany joelan'izay azo lazaina hoe maditra satria efa voafehan'le tontolo sy ny sehatra manodidina azy zany izy de amin'ny akapobeany hita hoe maditra satria efa saika ratsy daholo zany hita manodidina azy de zay ary ny namantsika ato tovavy mavatifaty génération 2000 sa tsia sara tompoko amin'ny famezana fitenenana tsy génération 2000 ny tenako kanefa araky ny voalazany namana teo efa hitantsika angamano miroborobo be ny teknôlôjia amin'izao sy ny fanatotoloana de raha tsika miaraka mijery de hita hoe maditra ny génération 2000 manana an'le antsoina hoe génération jeune moa zany tsika amin'izao fotoana izao ary tena maro de maro zareo ny génération 2000 de hita taratra fa miova tsy toy ny taloha intsony ny génération misy atsika amin'izao zokony kely ny génération 2000 sa zandriny kely ny génération 2000 zokony kely génération 2000 manao ana ny génération 2000 any atokantrano any manoloana an'izay fa mbola misy hevitra anankiray ihany koa mbola tsy norenesitsika ho amin'ny anio manao ana ny fahitanao an'izay mitombona ve zay hoe maditra ny génération 2000 misaotra betsaka manome ny fitenenana fahitako anazy tsy hoe maditra ry zareo tsy hoe maditra ny génération 2000 fa le tontolo mihitsy le tontolo iainany mihitsy zany nefa zay mihitsy raha miresaka mantsika amin'ny hoe génération 2000 de tsy lavitra ny zareo eo ny tambatsotra serasera de isika mihevitra hoe rehefa tafiditra ao anatin'le tambatsotra serasera izy de hoe maditra fa io zany efa zavatra efa tsy afaka misaraka amintsika ntsony io tambatsotra serasera io de raha tsy afaka misaraka amintsika ntsony ve zany de nio aty orinany koa mety hoe tafiditra io tafajanona ao anatin'izay ditra izay tsy voatery hoe rehefa manao an'io de hoe aditra fa misy zavatra azo trandrahana zany ao anatin'izay hiditra amin'izay fantaniana izay mihitsy rehefa aveo fa za mihazakazaka be se mbola hidira antsika izay rehefa aveo fa tato ny teny hoe arakaraky ny fifandraisany ny fitaizany ray aman-dreny io se ny laza fa hoe ny resaka fa teknôlôjia vaovao ary no amafisiny tato ihany koa zay fa te hitodika kely any amin'se hoe inona ny antony se génération 2000 2003 kanefa manamafy hoe maditra ny génération 2000 am'izao inona ihany koa ny fahitansena antony mahatonga an'izay ny antony mahatonga an'izay le fitaizana mihitsy zany no goragoranga mety hoe ao an-trano tsy de misy fotoana tsony fampiresahany ray aman-dreny sy ny zanaka de tsy ampy fanaraha-masy ihany koa le tanora de malalaka be am'izay tiana atao de namana ihany koa satria namana no ifaneraserana sy fampiresahana isan'andro de voatariky ny namana aditra zany
dia tsy fantatra aloha zany ny hevitry ny génération 2000 ny atrano any fa raha ny fahitana azy ny 7 faingo 7 isanjato dia nilaza fa maditra ny génération 2000 kanefa ve misy zavatra azo trandrahana efa natsidiky ny namantsika tato misy zavatra azo trandrahana ihany ve amin'izy ireo tia ny fanamafisam-peo tonga dia omeko anao ny fitenenana zaho moa anisan'le miteny hoe misy azo trandrahana misy azo trandrahana ao aminatin'ny zareo satria ny zavatra hita dia sasary zareo ary tia manao zavatra ary vetivety kely dia mahay zavatra ao anatin'ny aingana be kokoa zany izy amin'le tambajotra serasera noho ny hoe za moa zany tsy ao anatin'le génération io dia hitako hoe aingana kokoa zany zareo amin'ny resaka fahaizana mikirakirana io noho ny tamin'izany dia manampy anazy ao anatin'ny resaka fianarana io ary manampy anazy amin'ny zavatra ataony zany tiako kokoa zao raha nisy hoe génération 2000 teto nefa fantatray fa any an-tokantrano any akoatra ny namantsika tato moa zany be dia be nareo ny génération 2000 any afaka manao hevitra ihany koa nareo ka efa nandray an'le micro inona ny azo trandrahana amin'ireo zandry ireo ary mialohan'ny amaliko an'izay aloha dia misy tiako resana kely mikasika nolazain'ny odilanto satria marina hoe misy an'ilay teknôlôjia fa ny olana mahatonga an'izy ireo maditra dia izy ireo tsy mahafetena amin'ilay teknôlôjia fandrosoan'ilay teknôlôjia dia ray aman-dreny ihany koa etsy andan'izay mety tsy maharaka an'ilay teknôlôjia dia avela eo fotsiny ilay zaza zany mety koa nefa ilay ray aman-dreny maharaka be izy dia iny no ianaran'ilay zanany dia manome ohatra ratsy ho an'ilay zanany dia lasa maditra ho azy zany ilay ankizy avy eo ary ao anatin'izay zany le ao amin'ilay ditra ihany zany mbola tiako amafisina hoe ny pirofo mazava ny amin'izay hoe ditra izay ny vaovao zany be dia be no hita hoe amin'ny télé sy ny hoe lasa be dia be ny ankizy no lasa manao adalàna zany etseroa ary ny farany dia ilay teny izay tsy azo ialatsika ny faminaniana ao amin'ny Timoty 2:7-9 fa ny parany ihany dia tsy maintsy tsy hoe tsy maintsy fa tsy hanoraisy reny ny ankizy zany dia tanteraka ho azy io ary tsy azo ialana iny faminaniana iny fa tsy maintsy tanteraka dika izay zany dia mbola tohanako ihany ny hevitra hoe maditra zany me maditra ihany zany me maditra ny génération 2000 sady efa voalazany soratra masina koa ilay izy io sy Gaël dia raha zany eo amin'ny toerana zareo dia ohatra somary kivy zany fa misy ve mba azo trandrahana ihany amin'ireo tanora ireo na dia atao raha hoe maditra zareo sa vitatreo raha ny fijeriny Gaël azy misy azo trandrahana amin'izy ireo zany ary izay no tsara satria izy ireo dia tia karokaroka izy ireo efa nilazain'ny Joela teo moa zareo maharan-tsaina ary izy ireo ihany koa dia tia manao fiakiana zany izy ireo izay toetra tsara mila tohanana izy ireo mba ametraka tanjona eo amin'ny fiainana mba ahafahany hoe iny no banjinina dia tsy ho varim-bariana intsony zany amin'ny zavatra hafa eny ary ny tovovavy amiko manokana manana zavatra azo trandrahana be ny génération 2000 satria tao anatin'ny génération zareo nisy ny fivoarana tanteraka zany teto amin'izao tontolo izao dia manana fahasahiana zareo ireo dia mila omena andraikitra tandrify anazy zany zareo ireo ary ankoatran'izay ihany koa mila mena fahatokisana ry zareo rehefa ao amin'izareo izay zavatra izay dia tafavoakany ilay talenta ao anatiny amin'ny alalan'izay fahasahiana izay dia ankoatran'izay ihany koa mila zareo ireo araka ny teny namana tatsy hoe tia karokaroka dia mila manao fiakiana zany zareo mila manao expérience fanandramana manokana miaraka amin'Andriamanitra ihany koa tsara zany izay fanandramana manokana miaraka amin'Andriamanitra izay dia trandrao reny fa hitondra vokatsoa be dia be dia osy ny any an-tokantrano hoe alao mba hiteny amin'izay le génération 2000 mba miteny kely zany zao ny génération 2000 hoe ny fijerin'ny fiarahamonina zao tontolo izao anareo dia hoe maditra fa misy zavatra azo trandrahana ve any aminareo ny zavatra azo trandrahana zay zany mora mifandray mety hoe mahay mifandray kokoa zany
dia ampiasaina amin'ny zavatra tsara zany le fahaizana mifandray ohatra hoe afaka mizara tenin'Andriamanitra amin'ny namana ohatra dia manaraka izany ihany koa mora mahay zavatra zay dia mianatra zavatra tsara zany dia ohatr'izay zany azo maro zany zavatra azo trandrahana avy aminay maro ny zavatra azo trandrahana lohateny fandaharana misotra ny fahombiazana inoky fa na dia maditra ireo zandritsika ireo mba tiatsika hizotra ao amin'ny fahombiazana izy afatra farany ary melohan'ny faranany fandaharana Gaël sa alolo Gaël fa vo avy ny teny teo isa Gaël teny farany mena Gaël fitenenana misaotra tompy ny afatra ho an'ny génération 2000 sy ho antsika tanora rehetra mihitsy zany dia azo atao tsara ny miova zany ny afatra aloha zany dia ho andreo ray aman-dreny mbola ao anatin'ny fanabeazana moa zany dia aporisihana mba hanara-maso akaiky ny zanaka dia ho an'ny génération sy ny tanora rehetra mihitsy zany dia mba natateraka tsika mana-talenta dia afaka trandrahantsika ihany koa izy ireny zany manam-potoana be ihany koa tsika amin'izao fahatandràna izao matanjaka be herim-po zany zany toetra nanana daholo afaka ampiasaina ao amin'ny zavatra tsara zany izy ireny ary indrindra mila mifidy ny namana ihany koa zany iarahana zany satria io koa no mety hitarika ao amin'ilay ditra tsy alalavitra isika Odilon za moa dia miresaka foana hoe tsy hoe ry zareo no maditra fa ilay ray aman-dreny mihitsy zany no tokony hampianatra tsara n'ilay zanany tsy hoe izy zany no maditra fa le fomba fitaizana sy le tontolo mihitsy zay no mahatonga le hevitritsika hoe maditra ry zareo ka tokony hoe any amin'ilay ray aman-dreny mihitsy zany no ampianarana azy hoe ampianarina izy andrindra ny fotoanany ampianarina izy amin'ny fikirakirana ny tambajolan-tserasera zay zany any tiako resana mankasitraka ny Odilon ho an'ny Joela ny tanora zany tokony indray lesona amin'ny misy eo amin'ny fiarahamonina dia tokony ahafetena ihany koa zany tsika tanora satria tsika tsy mahafetena zany dia tsika ihany koa matetika tsy dia mba mihaino ray aman-dreny fa matetika namana no inoana betsaka fa tsara foana zany mihaino an'ireny ray aman-dreny reny dia mila manana fifandraisana tsara ihany koa zany amin'ny ray aman-dreny satria tsy ho haintsika mihitsy ny haino raha tsy manana fifandraisana tsara amin'ny ray aman-dreny tsika dia mila mangataka amin'Andriamanitra mihitsy zany mba hanome antsika fahendreny izy zava-dehibe ihany koa izay fa andeha amarana antsika azy afatra fa amin'ny tatamo ary tiako mihitsy satria tia no afatra farany mitodika any ampijery tatamo hitondra an'izay afatra izay eny ary ny afatra avy aty amiko zany dia izao tsy hoe koriny hoe maditra ny génération 2000 dia mijanona hatreo izay fa mbola misy ny fanantenana ho antsika génération 2000 ampiasao amin'ny zavatra tsara ireny teknôlôjia ireny ary andeha isika hitodika amin'Andriamanitra tsisy afa-tsy izy irery ihany afaka hanovantsika ny tare ratsy azo ovana fa ny toetra ratsy azotsika ialana araka ny voalazany ao amin'ny Salamo 8:1 inona ny arovan'ny zatovo lalaka lehan'ny tsy ho voaloto ny fitandremana araka ny tenin'Andriamanitra ary zao koa ny tsara tadiditsika ao amin'ny mpitory-teny toko 12 manao hoe mifaliry zatovo dia ny mbola tanora ianao nefa aoka ho fantatrao fa hoentin'Andriamanitra ho tsaraina ka dia anjarantsika zany ny misafidy sy manapa-kevitra arao Jesosy dia ho hitanao fa ahomby ianao mavesatra mafontsa tsy misy ny madilana ho tetenina tao anatin'izay afatra nentin'izy ireo teto izay samy nandray lesona ny tsiraray avy tonga amin'ilay fitenenana hoe teny atsipy ho an'ny manam-panaka dia mino fa manam-panahy daholo ny tanora rehetrarehetra eto ihany koa no mifarana ny fandaharantsika isorantsika izy efatra menadanana aiky ny vahiny tato anatin'ny mizotra fahombiazana ny faniriana dia tanora rehetra ny génération 2000 rehetra satria izay ny fandaharantsika androany samy izotra amin'ny fahombiazana mametraka ny mandrapitafa indray ry izahay felo matomboko
fitarako ianao no fitarako ianao no tompo sina haria ilay tokony fanay ianao no antony fisina ianao tsy analana tsy anampina marobezo faso avanto ianao no tontoloko ianao ziray asambarako mandrakizay fiadanako ianao batolamy ianao deam hanorenana ianao fanaperana ianao aviakanay fiainana mandrakizay tonga vafangana pamonjy iso ianao no andrasako faneto efa mankaleo etebiteby sy toreo hani vo tena tafatambatra tontolo masambatra ianao ziray masambarako mandrakizay fiadanako ianao vatolamy ianao deam hanorenana ianao fanaperana ianao ziray masambarako mandrakizay fiadanako ianao batolamy ianao deam hanorenana ianao fanaperana ianao ziray masambarako mandrakizay fiadanako ianao batolamy ianao deam hanorenana ianao fanaperana During Global Youth Day 2021, we asked you to reach out to others, to reach those of different cultures, colors, and communities. For Global Youth Day 2022, we're challenging you to love the forgotten. Are there any members of your community that perhaps have been neglected? Are there any church friends that you haven't seen in a while? When was the last time you connected with them and showed them love? All good deeds are worth nothing if we don't remember to love. So this Global Youth Day, start by loving the forgotten. Omby kely rakizy no ataontsika androany. Hitantsika ve? Omby zava-boarin'Andriamanitra. Io no andeha ho ataontsika. Tadidy ve le zavatra nasina nomanitsika teo? Taratasy fotsy
taratasy mavokely, taratasy mavomavo na hafa loko mihitsy tsy maninona kely a tsy voatery ngeda be ohatran'ity anativa na kelikely fotsiny ary a ety a feutre mainty a de lakôly za moa zany tiany nananako de tiano ampiasaiko androany de ndao ary ho tanterahantsika ny fanomboarana an'le omby e alaina aloha zany le taratasy fotsifotsy a de maka efajoro isika avalina atsika le izy a de maka efajoro arakaraky ny habean'ny omby tiatsika ho alainy tiatsika ananana zany ny habeany de etezatsika zany aloha ny efajoro zany hoe carré zany aitsika moa zany efajoro carré rehefa azo lay efajoro a de atao cornet azotsika ve le cornet aorina zany le taratasytsika aorina ohatran'ireny le hoe fividianana vovo-dronono na siramamy na voanjo rehefa azotsika le izy a de andeha esoritsika iny mihoatra iny ataotsika mahazo boribory mba ahafahan'le ombitsika mitsangana tsara miala zay le izy afaka mitsangana tsara zany ny ombitsika rehefa avy eo ny ataotsika manaraka zany zao a de asiatsika faritra ny ombitsika lokotsika zany ny ombitsika zany zao a fotsy sy mainty a de andengy asiatsika fariparitra le izy ataotsika ohatran'ny ndraoana any a ohatran'ny ndraoana lokotsika iny avy eo a lokotsika maintimainty avokoa ireny faritra ireny rehefa nahazo an'izay fariparitra ao anatin'ny lokon'ilay omby zay tsika de mamaritra boribory ao anatin'ny ambony taratasytsika ohatra hoe ny kopy ny faritatsika eo na zay zavatra boribory azotsika le bebe tsara tsy atao ngeza loatra fa lasa be lobe indray ny ombitsika de zatsika boribory tsara iny a angalatsika ny lohan'ny omby de tonga de amboaritsika mihitsy le lohan'le omby asitsika inona voalohany indrindra maso andeha asitsika maso izy mahay manamboatra maso daholo lokotsika maintimainty foana le vao masony a de avy eo indray a asitsika faritatsika koa asitsika faritra koa zany ny tarehan'le omby satria tarehan'ny omby koa ange mety misy maintimainty mifangaro iny asitsika faritra koa izy rehefa mahazo an'iny tsika de lokotsika maintimainty foana koa ny tarehany tsy ny tarehany rehetrarehetra fa manjary mainty be le ombitsika nefa ny samy manana an'izay tiany raha ohatra ka tianao hoe marron ny lokon'ny ombinao a de feutre marron zany ampiasainao na loko marron mety hoe lokonao daholo ny tarehan'le omby fa tsy atao fariparitra de samy manana ny tiany le izy satria isan-karazany koa namboaran'Andriamanitra ny zavaboary vita aloha zay ny tarehan'ny ombitsika andeha ary sika anomana ny vavany de naka indray tsika zany zao a taratasy mavokely le taratasy mavokely a amaritatsika ny vavany
ataontsika ohatry ny sary rahona koa le izy sa sary ina re ovy mety tsy ovy ohatry ny hoe taolana nefa tsy taolana de asiana boribory kely a lava korona orona an'le omby io de asiana vava mitsikitsiky satria ny omby koa nge mba mitsikitsiky azontsika le izy rehefa vita de hetezana indray zany a iny oron'ny omby iny hetezantsika tsara ho an'ny ankizy ao amin'ny radio ve maharaka sarin'le oron'le omby a ohatry ny hoe valo zany ohatry ny soratra valo fa saingy izao a tsisy an'le boribory ao ampovoany fa ny endrikendriny fotsiny zany ohatry ny hoe valo de misy orona roa boribory a de avy eo de misy vava mitsikitsiky iny zany zao a ny manome ny vavan'le omby a miaraka amin'ny orony andeha indray ary tsika namboatra tandroka alaina taratasy mavomavo na loko hafa mihitsy tsy maninona loko hafa tsy anananao zany na marron na taratasy hafa loko fotsiny na fotsifotsy ihany fa lokonao le izy rehefa avy eo de manamboatra tandroka an'le omby zany ny anazy zao navaliko anankiroa de amin'izay a ndray vao hety izy a de mitovy tsara ny tandroka ny omby a tsy mahitsy be fa somary bingobingo zay izy somary bingobingo ohatry ny hoe paozin'ny akondro de rehefa azontsika zany a ilay sary a de hetezantsika manome tandroka de mahazo anankiroa tsika zany zao le tandroka nahazo tandroka ny omby tsika zany zao atao avao ambadika ny ilany a avao ambadika koa ny ilany a de lasa manome tandroka hitantsika reny ohatran'le manao hoe barea tandrokomby amin'ny tanana reny ohatran'ireny le ataontsika inandray zany zao ny ilayntsika rambony andeha alayntsika indray le taratasy fotsy le tsisy ninina teo iny a avy nangalantsika le boribory a de anamboatra rambony alaina sary fotsiny atao mifaingoka fotsiny lavalava de manamboatra rambon'omby lavalava de rehefa vita zay a de andeha ho lokontsika ny lohan'le rambon'le omby lokontsika inandray zany zao ny tsika ataoko maintimainty nena fa ny tsika any trano any izay ananatsika de mety taholy zay loko tiatsika tsika mahita omby eny an-dalana eny na eny an-tanàna eny de ataovy mitovy amin'le omby eny amintsika eny rehefa azo zay a de hetezantsika amin'izay a ny rambon'omby tsy hoe tapahana ny rambon'omby a fa hetezana ho apetaka amin'ny vatan'ny omby so de mitomany ny omby raha vao tapahantsika ny rambony atao tsara be vita zay a de andeha ho atambatritsika amin'izay a ilay omby alaina aloha le vatany atao inona moa le izy atao cornet ohatran'le mandeha mividy voanjo reny atao cornet de apetaka lakaoly atao cornet de apetaka lakaoly zay lakaoly ananako aloha zany aloha ny ampiasaiko androany de le lakaoly dorana fa tsika afaka mampiasa an'izay lakaoly misy any an-trano any vita zany zao a ny vatan'ny omby a tovy amin'le cornet fividianana siramamy na fividianana voanjo na vovo-dronono haitsika zany eo vitiny zao de atambatra indray a ny lohan'ny omby
inasiana moa ny ao amin'ny lohan'ny omby misy tandroka dia misy ina koa dia ohatra ny tady tsy hitsangana tsara ny ombintsika fa andraso aloha anasorantsika ny sisiny ambany iny ohatra ny tady tsy hitsangana ny ombiko dia amboarintsika tsaratsara kokoa zay fa nety nitsangana le vatan'le omby apetaka indray zany zao ny oron'ny omby apetaka amin'le boribory ilay taratasy mavokely zany zay namboarintsika ohatry ny hoe valo ohatry ny hoe soratra valo apetaka eo ambanimbany eo ambanin'le tarehan'le omby eo zany hoe misy faritra zany mihoatra kely ivelan'ilay boribory dia apetaka indray ny tandroky ny omby apetaka lakôly daholo zany dia adinitsika nanamboatra sofina mbola namboatra sofina koa tsika atao ohatra ny ravikazo ny sofin'ny omby ohatra manao sary ravikazo apetaka aloha zay ny tandroka maka taratasy fotsy kely anankiray isika navalina anankiroa dia amin'izay tonga dia mahazo anankiroa avy hatrany dia manao ohatra ny ravikazo dia iny ravikazo iny etezana dia tsika vele izy raha ao amin'ny mahita sary ny ao amin'le tsy mahita sary fa any amin'ny radio zany zao dia mahazo sary an-tsaina hoe manety ravikazo fa saingy tsy atao ravikazo le izy fa ataontsika sofin'omby rehefa azontsika zay dia apetakitsika eo amin'ilay lohan'le omby mivadika ny sofin'ny ombiko saika mivadika le sofiny tandremo tsy vadika lasa miakatra amin'ny ilany dia midina ny ilany zay vita ny lohan'ny ombintsika dia apetaka amin'ny vatany amin'izay fametahana ny lohany eo amin'le vatany ery amin'ny tendrotendro ny le cornet le vatany namboarintsika no apetakitsika ny lohan'omby apetaka eo ampovoany eo maharaka tsara ny eo amin'ny radio ao zany hoe le cornet atsika zany raka izy mioaka le izy dia eo amin'ny tendrony eo no mipetraka ny lohan'le omby apetakitsika amin'izay ny rambony fa vita ny ombintsika dia mahafinaritra amin'ity ombintsika ty raka izy afaka lalaovina miaraka amin'ny dada sy neny sy ry zoky ao an-trano ao anaovana course omby dia ahoana zany ny fomba filalaovana azy azo tsofina apetraka eo ambony latabatra na eo amin'ny tany dia tsofina dia manao course dia na zany zao tsofiko izy ity apetrako tsara eto izy zany zao dia tsofiko izany anao course amina izy nahavita daholo ve zay mbola tsy nahavita dia manao ny azy miadana io ny ombikelintsika zava-boarin'Andriamanitra tamin'ny andro fahafiry ary zany namboarina ny omby eo tamin'ny andro fahaenina mahay be daholo
amanaraka indray anao zavatra hafa fa tapitra treo araloha fotoanantsika androany mirary soany ankizy tsirairay avy ho biainy mpakatoa ary ho tia ny zavaboarin'Andriamanitra miaraka amin'ny dada sy neny dia afaka manao korsa omby dia mirary soa indray ary mandrapiona kopakopa tanana be mihitsy veloma bye.
Faly miarabantsika tsirairay avy izay manaraka an'izao fandarana mahakasika amin'ny fahasalamana izao. Ndrisaka mahakasika ny sakafo ara-pahasalamana isika araka ny torohevitra ilay manam-pahaizana lehibe indrindra. Tsy iza izany fa Andriamanitra ilay namorona antsika. Rehefa namorona ny olombelona mantsy izy tao Saedena dia izao ny sakafo izay nomeny. Genesis 1:7-20. Indro efa nomeko anareo ny anana manitsambo rehetra izay ambony tany rehetra ary ny hazo rehetra izay misy voa sady manitsambo dia ho fihinana ho anareo ireny. Na dia eo aza ny faniriana anaraka ny torohevitra ilay manam-pahaizana lehibe indrindra izay dia hitantsika fa tsy mora ny fiovana amin'ny zavatra mahazatra. Misy fiomanana izay tokony atao ary zany fanazavana mahakasika an'izany fiomanana izany no resantsika androany anampy antsika ahomby amin'ny fialana amin'ny fihinanana nofim-biby. Misy fiomanana intelo miataona tokony atao. Voalohany indrindra dia ny fitaizana ny fanatanjahana ny saina. Faharoa ny fihinanana sakafo voalanjalanja anoloana ny nofim-biby ary fahatelo ny fifikirana amin'ny safidy tsara izay efa fantatra hoe tsara. Ho resantsika voalohany ary mahakasika ny fitaizana sy fanatanjahana ny saina. Voalohany indrindra dia tokony ho tsaroantsika fa safidy malalaka izy ity. Tsy maintsy safidy nataony tena manokana tsy niterenina iza na iza ny safidy hiala nofim-biby izay vao mahomby. Tsy azo akinina amin'ny hafa izany. Aoka tsy hakatahaka izay ataon'ny olona hoe satria ranona no manao an'izao dia za koa anao an'izao fa raha miankina amin'ny hafa dia iovaova eny ny fanapahan-kevitra izay atao. Ary ny tsy fanana safidy nataony tena manokana izay no anisany mampahela ny fanovana ny lela eo amin'ny ady atao hialana amin'ny nofim-biby. Mandarak'izay dia aoka zava tsara ny antony mahatonga antsika anao an'ilay safidy. Voalohany satria ilay izy torohevitra efa nomen'ilay manam-pahaizana lehibe indrindra ary faharoa satria resy lahatra isika fa asoantsika kokoa ny fanatanterahana izany. Ary mba hahafahanao manao an'izany fanapahan-kevitra entitra izany dia tsy maintsy mangataka hery ianao avy amin'ilay manam-pahaizana lehibe indrindra mba hahafahanao miazona ny safidinao. Faharoa manarak'izay dia mila atanjahana amin'ny alalan'ny fahazarana tsara ny saina. Mahagaga fa efa hitantsika tamin'ny fanazavana teo aloha mantsy zany fa misy fiantraikany eo amin'ny saina ny zavatra izay hohanintsika. Ny fahazarana iainantsika eo amin'ny lafiny isan-karazany amin'ny fahasalamana. Ireto ary misy torohevitra izay mampatanjaka ny saina. Ny fihinanana intelo isan'andro farafahabetsany ary indroa no tena tsara indrindra. Amporisina ny tsy hinanana anelanelam-potoana fa mahatonga ny saina alemy izany ka tsy afaka anana fifehezan-tena fa manaraka izay fironan'ny lela, fironan'ny filanina ao anaty fotsiny. Ny fanajana an'izany sakafo intelo isan'andro farafahabetsany izany dia tsy hoe manatanjaka ny saina fotsiny fa miaro ny vavony ihany koa amin'ireo aretina isan-karazany. Izao voalaza ao amin'ilay gazety The Review and Herald. Tokony ho fetra farany indrindra amin'ny fahafampo ny sakafo intelo isan'andro ary tsy mihinana na inona eny anelanelam-potoana na paoma iray aza. Mandika ny lalàn'ny natiora ny olona izay manao mihoatra noho izany ary hijaly vokatry ny tambiny. Ahoana izany ny atao ho fampiarana an'izany mba hisorohana an'izay tsy fihinanana anelanelam-potoana izay. Voalohany indrindra dia tsara ny mihinana sakafo sahaza ny maraina. Raha ohatra mantsy ka kely ilay sakafo maraina dia vetivety dia mahatsiaro noana ilay olona dia mirongatra be ilay fakam-panahy hihinana anelanelam-potoana. Noho izany dia tsara atao mafonja tsara ny sakafo amin'ny maraina. Ampatsiahivina antsika fa adiny 5 ny elanelan'ny sakafo 2. Ary
manampy ihany koa amin'ny fanajana zany tsy fihinanana enenelena fotoana zany ny fihinanana sakafo maivana amin'ny ariva satria izao rehefa maivana sakafotsika amin'ny ariva ny hoe maivana de voankazo ohatra de afaka miala sasatra tsara ny vatana ray manontolo afaka miala sasatra indrindra ny vavony de tonga ny apitsy maraina tena matsiaro noana ianao te hihinan-kanina de mazoto tsara mihinana an'izay sakafo eo ary afaka mandray alay sakafo mafonja izay ny manao ahafahana miatrika ny tontolo andro. Sakafo maivana resahana eto de voankazo ohatra ary adiny 2 alohan'ny atoriana. Faharoa, rehefa avy nanomana ny saitsika isika, rehefa avy nitaiza ny saitsika sy nampatanjaka ny saitsika tamin'ny alalan'ireo fahazarana isan-karazany de mila mihinana sakafo voalanjalanja mba hanoloana ny nofim-biby. Tokony atao telo samihafa mahaleo tena ny sakafo hoanina ao anatin'indray andro mba ho maro karazana ny otrikaina miditra amin'ny vatana ary atonga azy ifameno. Tsara ny mihinana voamaina intelo isan-kerinandro mba hahazoana an'ireo fibra betsaka ao anatin'ny voamaina sy ireo protéine izay tena ilain'ny vatana ary ireo otrikaina hafa ihany koa izay ananan'ny voamaina betsaka. Ity misy ohatra anankiray omenantsika ny amin'izany hoe sakafo telo samihafa mahaleo tena izany. Ohatra hoe amin'ny maraina mihinana mofomamy vita amin'ny vomanga de akaiky eo misy lasary zavoka miaraka amin'ny tomaty miaraka amin'ny voatabia de misy totomboanjo. Karazany telo izay sakafo zay mahaleo tena, mafonja ary maharitra, afaka maharitra mandritra ny ora maromaro tsy ahatonga anao ho mora noana. Tonga ny atoandro de mba miova indray fa tsy vary foana. Ohatra hoe vary indray zany amin'ny atoandro, vary maina de loaka ohatra raha fitody sy voanio de miaraka amin'ny lasary karaoty eo akaikiny. Sakafo telo samihafa mahaleo tena. Izay le hoe sakafo telo samihafa mahaleo tena ary farany amin'ny ariva araka ny resantsika teo tokony sakafo maivana. Ohatra zany hoe mihinana voankazo, paoma sy voaloboka no hoaninao. Amin'izao fotoana zao moa zany zay no vokatra. Fa arakaraka ny fotoana io, arakaraka ny toetrandro dia zay voankazo misy eo afaka hoanina avokoa. Fahatelo ilaina ny mifikitra amin'ny safidy tsara izay natao. Manampy ny tena amin'ny safidy izay atao manampy atsika hifikitra amin'ilay safidy izay atao ny fitondrana izany isan'andro eo amin'Andriamanitra. Ny fiantsonan'Andriamanitra isaky ny misy fakapanahy izay avy manitona atsika te hiala amin'ilay safidy izay nataontsika. Tsarovy fa raha miezaka miady isika amin'ny herin'ny tenatsika de tsy aombina oviana na oviana. Fa misy hery kosa izay atolotra maimaim-poana ho an'izay rehetra mangataka an'izany avy amin'Andriamanitra. Ka isaky ny misy fakapanahy de atsohy ilay ray be fitiavana hoe dado vonjeo mba handresy an'izao fakapanahy zao. Ary fomba anankiray izay ahafahana mijanona misafidy tsara fifikirana izay amin'izay safidy tsara natao zay ihany koa ny famerimberenana ilay anto mazava tsara ny amin'ny safidy izay natao. De hoe satria avy amin'ilay manam-pahaizana lehibe indrindra ilay torohevitra ary satria hita fa tsara kokoa ny fahasalamana. Amin'ny manaraka de hojerentsika ny fanazavana fofoy mahakasika ny zavatra ilain'ny vatana. Izany de tsara ho fantatra mba ahafahana mamaly mivantana ilay fanontaniana tamin'ny fandarana voalohany hoe de ahoana tokoa ary zany. Manasanao hatrany izay anaraka ny fandarana mba ahafahanao mandray tombontsoa avy amin'izany ary azo fahasalamana amin'ny zavatra rehetra.
mbona chuki kati ya waumini? Wapi upendo ule wa kwanza? Kwa nini sasa tuwe na utengano ikiwa tumeokolewa kwa neema? Tutaketije pamoja na Mungu aliyemtoa mwana wake wa pekee? Wapenzi, ninawasihi tupendane ikiwa tu watoto wa Mungu. Mbona chuki kati ya waumini? Wapi upendo ule wa kwanza? Kwa nini sasa tuwe na utengano ikiwa tumeokolewa kwa neema? Tutaketije pamoja na Mungu aliyemtoa mwana wake wa pekee? Wapenzi, ninawasihi tupendane ikiwa tu watoto wa Mungu. Upendo huvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe, tena hafurahi udhalimu. Ikiwa tuna upendo tu wake Mungu, wapenzi, tutafute upendo. Upendo huvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe, tena hafurahi udhalimu. Ikiwa tuna upendo tu wake Mungu, wapenzi, tutafute upendo. Mungu, wewe ni nguvu yetu, ilete baraka kwetu sisi wana wako. Haki yako iwe ni nguvu yetu, uwe faraja yetu hata kwa machungu. Upendo na amani tujazie, undugu uzidi, uhasama na kisasi. Mwana majirani tunapigana, tufunze upendo tukakumbatiane. Mungu, wewe ni nguvu yetu, ilete baraka kwetu sisi wana wako. Haki yako iwe ni nguvu yetu, uwe faraja yetu hata kwa machungu. Upendo na amani tujazie, undugu uzidi, uhasama na kisasi. Mwana majirani tunapigana, tufunze upendo tukakumbatiane. Upendo huvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe, tena hafurahi udhalimu. Ikiwa tuna upendo tu wake Mungu, wapenzi, tutafute upendo. Upendo huvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe, tena hafurahi udhalimu. Ikiwa tuna upendo tu wake Mungu, wapenzi, tutafute upendo. Upendo huvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe, tena hafurahi udhalimu. Ikiwa tuna upendo tu wake Mungu, wapenzi, tutafute upendo. Upendo huvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe, tena hafurahi udhalimu. Ikiwa tuna upendo tu wake Mungu, wapenzi, tutafute upendo. Upendo huvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe, tena hafurahi udhalimu. Ikiwa tuna upendo tu wake Mungu, wapenzi, tutafute upendo. Fali kuku, fatali ninja.
Faly miarabantsika rehetra indray mpanaraka ity pejy zara ho amiko ity. Anio dia anaraka tononkalo anankiray isika mitondra lohateny hoe ny fahombiazana. Tsy misy mofo tsy ho tanteraka raha toa mikiry ka tsy reraka. Tsy misy vina tsy ho toa raha toa miasa amin'ny fo. Tsy misy hevitra tsy ho tapaka raha miray hina mifanaraka. Tsy misy ady tsy hiravina raha mifamela fa tsy miavina. Tsy misy fefy tsy hirodana raha toa miaraka manongana. Tsy misy azo tsy hamoa raha toa manondraka avokoa. Tsy misy trano tsy ho vita raha mifandrimbona isika. Tsy misy tanjona tsy ho tratra raha toa isika miara-miasa. Tsy misy olana tsy va raha toa miara-misalaha. Eny, tsy misy paradisa ho azo raha tsy mivavaka isan'andro. Ka mahereza azakivy, efa miandry anao ilay lova sarobidy. Erezo. Masina ichesha, Masina ichesha, Kadirainai, Dirainai.
toireo anjely kamba mpianaro zay fanao ireo masina indrindra masina indrindra kadelailai delailai uma jaki izai isokana ny tompona ny miantsika ny fahafana nanaraka n'izay fandarana rehetrarehetra zay narantsika tamin'ity takariva ity zay inona marimarina fa nanome fifaliana nitondra fanantenana ary nitondra famonjenao antsika ireo fandaram-potoana izay nifandimidimy teto amin'ity onjam-peo mamitsika ity amarana ny fandarana amin'ity takariva ity isika dia handre ny afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra izay mitondra ny lohateny hoe nofidin'Andriamanitra mba ho voavonjy isika tsiraray avy nofidina mba ho voavonjy alohan'ny anarantsika ny afatra sarobe dia avy any amin'ny tenin'Andriamanitra manasanao mba hiaraka hivavaka amiko raha tsara indrindra ny an-danitro faly dia faly izay nomenao andro masina ora maro no nolanina tamin'ny fiarana taminao tamin'ity sabata ity ankehitriny tonga amin'ny fotoana izay handraisana ny afatra sarobidy avy amin'ny teninao mba ho vatsy ny fanahinay ahatonga anay hijoro mahatoky eo ampiandrasana ny fiverenanao tsy ho ela koa dia sokafanay ny foamampanahy ary mitenena fa vonona hiaino anao zay amin'ny anaran'i Jesosy zokinay mpamonjy anay no hanonana ny vavaka amen. Ny lohahevitra izay hodinintsika amin'ity takariva ity dia mitondra ny lohateny hoe nofidin'Andriamanitra mba ho voavonjy nofidiny mba handova ny fiainana mandrakizay zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Efesianina 1:4 andeha ho jerentsika ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Efesianina 1:4 rehefa hitantsika dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy araka ny nifidianany antsika tao aminy fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehan'Andriamanitra isika minofa Andriamanitra no nifidy antsika ary tsy hoe nifidy antsika fotsiny eto amin'izao fiainana izao Andriamanitra fa nifidy antsika mba handova fiainana mandrakizay ary amin'ny finoana no tokony anekentsika fa izany tokoa no nataon'Andriamanitra mba ho antsika no ny fahasoavan'i Kristy izay miasa ao anatsika no ny fahasoavan'Andriamanitra izay namonjy antsika tamin'ny alalan'ny fahafatesan'i Kristy no ny fidianan'Andriamanitra antsika dia ary ankalaza an'Andriamanitra sy idera azy isika andeha anandratra fisaorana azy isika no ny fisehoan-javatra mahagaga izay nomeny antsika ny fitiavan'Andriamanitra no misarika ny fanahy tsirairay avy ho eo amin'ny Jesosy Kristy ka ho raisiny sy afaka iseho eo anatrehan'Andriamanitra isika no ny asan'ny fanahy masina dia avaozina isan'andro ny fifandraisana misy eo amin'Andriamanitra
tsy eo amintsika zanak'Andriamanitra. Avaozy ny isan'andro ny fifandraisana misy eo amin'ilay Andriamanitra tsy toa sy itsika olombelona izay mpanota. Manamafy ny tompontsika, manamafy izany teny fikasaina izany ny soratra masina. Andeha eo jerentsika ao amin'ny Jeremia 4:10. Jeremia 4:10 andininy 2:20. Andeha rahantsika mamaky ny soratra masina ao amin'ny Jeremia 4:10 andininy 2:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary anareo oloko, ary izaho Andriamanitrareo. Ianareo oloko, ary izaho no Andriamanitrareo. Andriamanitra mihitsy no miteny, Andriamanitra mihitsy no misafidy hoe isika dia olona isika, olon'Andriamanitra isika. Mbola mafisiny ihany zany andalanteny zany eo ankila eo amin'ny Jeremia 2:13 andininy 3. Jeremia 2:13 andininy 3. Zao no anambarany azy. Ary izy ho oloko, isika olon'Andriamanitra. Andriamanitra no manambara, Andriamanitra mihitsy no miteny fa dia olon'Andriamanitra isika. Ary manamafy ihany ao amin'ny andininy 7:30 ao amin'io Jeremia 2:13 io. Jeremia 2:13 andininy 7:30. Zao ny ambarany tenin'Andriamanitra. Ary izao no fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely. Rehefa afaka izany andro zany, hoy Jehova, dia ataoko ao an-tsainy ny lalako, sady soratako ao am-pony, ary izaho Andriamaniny, ary izy oloko. Andriamanitra manamafy intelo miantaona ao amin'ny bokin'ny Jeremia fa izy dia manaiky ho Andriamanitsika, ary izy dia manaiky hiantso antsika ho olon'Andriamanitra. Miisa 3 araky ny fahafantarantsika eo amin'ny fandinina ny soratra masina dia fahafenona, manambara fahafenona, zavatra azo antoka ny isa 3 ka intelo miantaon'Andriamanitra no miteny manao hoe izaho dia Andriamanitry ny Israely, ary anareo dia oloko. Ankehitriny ary dia miantso ny fanahy rehetra ho tonga eo amin'ny Kristy, ka ho tombono ho antsika izany antso ataon'ny Kristy izany. Izy tombono ho antsika amin'ny fiainana eto ambonin'ny tany. Miantson'ny Kristy izany dia manome tombono antsika amin'ny fiainantsika eto ambonin'ny tany, mandritra ny vanim-potoana hivelomantsika eto ambonin'ny tany, dia ho tombono antsika izany antson'Andriamanitra izany. Ary faharoa, matoa miantso antsika izy dia nantsoiny andova fiainana mandrakizay isika. Ny antson'Andriamanitra ho antsika izany dia misy eo amin'ny endrika anankiroa, mandritra ny fiainana eto ambonin'ny tany ary mandritra ny fanomanana ny fiainantsika any amin'ny fiainana mandrakizay. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 5:12 andininy 4. Jaona 5:12 andininy 4 manao hoe tsy anareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo. Efa sitrapon'Andriamanitra no nifidy antsika tsirairay avy, lehilahy sy vehivavy, nofidian'Andriamanitra amin'ny fomba manokana isika. Aoka ireo rehetra izay maniry atao hoe zanak'Andriamanitra hiteny manao hoe eny amin'ny fanasan'Andriamanitra. Aoka isika hanao hoe eny amin'ny fanasana izay ataon'i Jesosy atsika, ka hitoetra eo amin'ilay fahazavan'ny lanitra izay manazava ny fiainantsika. Ary ao amin'io toerana io, amin'io toerana izay nentson'Andriamanitra antsika isan'andro io, no ampiarany amintsika ilay tenin'ny Kristy manao hoe aoka hanaraka ianareo, izaho ilay fahazavana izao tontolo izao, ary hiteny amintsika izy manao hoe ianao ilay zanaka malala. Ry mpiaino malala, efa vitan'Andriamanitra ny ampahany rehetra eo amin'ny asa famonjenantsika. Efa vitan'Andriamanitra ny anjarany manontolo eo amin'ny famonjena antsika, ary dia narotsany ho antsika ilay haren'ny lanitra, nomeny antsika ilay harem-pahasoavana lehibe. Manasa antsika izy, mitaraina amintsika io Andriamanitra io, miangavy antsika izy mba hanantona azy ka hanaiky ny fanasany, hanaiky ampitiavana ny fanasany, ka hanolotra ny fiainantsika ho fehezin'Andriamanitra amin'ny fomba feno. Miandry fiara-miasa amintsika Andriamanitra, miandry valiny mahafampo avy amintsika Andriamanitra. Isika ilay mpanota
kanefa dia raha kofa ny areniny fahasoavany omeny ny arem-pamonjena zao ny mba anten'andriamanitra ao amin'ny Efesianina toko 2:9 Efesianina toko 2:9 fa fahasoavana no namonjen'andriamanitra antsika no ny fahasoavan'andriamanitra dia nomeny mahaimaim-poana ao antsika izany famonjena antsika izany tsy ankasitran'andriamanitra ny ahatonga ny herintsika olombelona ho lasa malemy isan'andro fa amin'ny alalan'ny fiarah-miasa amin'andriamanitra dia ho lasa matanjaka ho lasa mahery ho lasa mahomby isika na dia mpanota sy mpiodina aza isika na dia mpanohitra sy miseho malemy noho ny fahotana aza isika dia tanteraka ao amintsika ny famonjen'andriamanitra ka tonga mahery sy matanjaka isika ny tenin'andriamanitra manao hoe mahay ny zavatra rehetra amin'ilay mampahery dia omen'andriamanitra tombontsoa sady ny ainany amin'ilay fiainana mandrakizay isika ary omen'andriamanitra tombontsoa hiara-miasa aminy eto ambonin'ny tany nofidina mba ho voavonjy izao sy ianao nofidina mba handova fiainana mandrakizay izao sy ianao tombony manao ana loatra ho antsika no mahalala izany teny fikasana lehibe izany ho tanteraka amintsika izany ka rehefa ho amin'ny tompo eny amin'ndraony lanitra amin'izay fotoana izay dia ho tanteraka tokoa ny fiaonantsika aminy ary ho hitantsika fa sambatra raha samy sambatra isika na dia mbola eto amin'ity tany fandalovana ity aza ny tompo ampitoetra ny teny ao anatsika ary ampitoetra ny fifidianany antsika ho mandrakizay amen hivavaka isika tompo tsara indrindra ny an-danitro misaotranao lehibe izahay misaotranao fa feno fitiavana ianao na dia mpanota aza izahay dia nifidy anay ho mpandova fiainana mandrakizay ianao tompo tsara ô ny any azonay atao dia manolotra tanteraka ny fiainanay manontolo hoe ho ambany fitantananao ka ny fandalovana eto amin'ity tany ity dia ho fanomezam-boninahitra ny anaranao ahafahanay maneho amin'izao tontolo izao fa nofidinao andova famonjena izahay tanterao amin'ny tsirairay avy izany teny fikasana izany ka ny fiainanay dia eo ampelatananao eo ny tsirairay avy izay manaraka izao fandarana mamy izao ary miangavy ianao mba hanome hery matanjaka anay hahatonga anay hijoro vavolombelona mahatoky isan'andro ho anao tononona ny vavaka noho ny anaran'ilay Jesosy Kristy Tompo mpamonjy sy mpanavitra anay amen